ny zavatra mahagaga ne de zao betsaka zany le olo gaga hoe fanenjehana i apôstôly Tatandraza rery no enjehina ary za tena mahafantatra an'izany mihitsy akabetsahan'le olona rehetrarehetra mpanao politika sy le candidat sisy mpanenjika fa maninona zao ihany no enjehina faratampony amoahana didy amoahana madady are enjehina iraky ty tany ty atao hazalambo inona ny antony io de zao ny dikany hoe ny olo anakiray re tompoko rehefa hanavotsy rehefa hamonjy de tsy maintsy hoe enjehina ary izy no ambadiky ny fanenjehana i satana devoly satria efa fantatsy satana devoly zany fa izao no hanavotsy izao no hamonjy ary ilaky Jesosy Kristy hanavotsy ny olombelo de zay zany mahatonga ny satana tena romotra mafy mihitsy manenjika ahy am'izao fotoana zao hainy satana nefa eto amiko daholo lakile rehetrarehetra hamonjena ny Madagasikara efa hainy satana tsara zay zavatra zay ary zay mihitsy mahatonga ny satana devoly tena romotra am'izao fotoana zao de ampiasain'ny satana zany mpitandro filaminana ampiasain'ny satana zany ny miaramila anenjika nefa za mba iraky Jesosy anavotsy anareo amonjy anareo izay zany tena antony agnenjehanahy zany de hoe fatatsy satana devoly zany fa izao le hagnavotsy anareo zao le hamonjy anareo zao le iraky Jesosy anafaka zao firenena zao de romotsy zany satana am'izay zava zay zany tena antony mahatonga ahenjehana de voavaly angamba zay le fanontanenao ataoko hoe mazava zay fa de misaotra anao am'izay afatra anakiray zay fa mbola hitohy atrantsika am'le afatra manaraka